rehetra tonga sao tanatin'ny fandarana fiainako no resana atolotra savana fandarana fiainako no resana ilay fandarana anankiray miresaka ny fiainan'olona anankiray ilay fandarana tokana eto Madagasikara fa anao io miditra ao anatina fiainana olona anankiray vita fandarana dia resahanareo manakava fiainan'ilay olona anankiray nefa ny anareo tsy miara-mipetraka tsy hainanareo ilay fiainan'olona anankiray io ary fiainan'olona io tsy tsapanareo zavatra ihany satria tsy teo amin'ny toeran'ny olona anankiray ohatra tsanareo fotsiny mijerana nefa intsika androany dia tovolahy anankiray mirijarija be ananana bika sy ny endrika ary voay hatrana kibondreny tompo ray soko vavy raha isika miteraka mave tsy taratra c'est là ouais tomber sous ton charme. Manala hoenina ianao. Ya, salama monsieur Didaroka izay fantatra sy malaza be ao mitambazotra ao amin'ny resaka fiainana bala amin'ny resaka fitiavana manahoana sy manahoana fomba fiainanao man zany zavakanto hoe zany ilazako anazy zany fomba fiainanao en tant que spécialiste amin'ny fiainana bala ao mitambazotra. Salama. Do lavy bémol. Salama mpanaraka fandaharana aloha zany a Didaroka eto amin'ny fandaharana fiainako resahako raoka mandrakizay tsy havan'olondro zany tena talentatsika zany fa te concentré kely va te concentré kely koa andadidaka zany hoe ny vehivavy zany tena tokony fihinam-baliny izany tena Nan kiraroko ary tsy sahaza ny tarebeana. Didaroka zany tena marina fa malaza amin'ny tambazotra ao hoe tsisy tsy mahafantatra ny Didaroka spécialiste amin'ny resaka fialana balitsika koa voaiko io mantsy ndraindray nge tafidikizo kely lalindalina kely any a dia Didaroka zany manampy be dia be mihitsy ny sasany tonga dia mandefa ny story time any aty kopinao dia mandefa hoe misy zao zavatra nataon'ny ankizy koa dia ohatrohatr'izay le izy dia mizaha miezaka mamaolana manome conseil anazy ary ny tena mahagrand an Didaroka zany a zay torohevitra ataon'ny Didaroka zato isan-jato tena raha nampianarana zany io dia tena hoe afaka baka afaka sepedolin'olona rehetrarehetra zato isan-jato tsy maintsy tafavoaka ny ala tafavoaka ny bala ny ala ohatra hoe ny ala zany dia tafavoaka ny bala ny ala eny komponareo hoe ny bala zany tsy maintsy tafavoaka satria le fotom-pisainana voay zany a rehefa inculqueny lahy dia hoentiny lahy na soan'ny voay hafa zany dia zay le zavatra tena ataoko ao amin'ny tambazotra. Ie malina dia malina tokoa izany Didaroka zany hoe alohan'ny anatintsika intervenant satria misy intervenant ity mba ahafahan'ny Didaroka manome karazana conseil zany ho an'ireo olona ny tokantrano ireo dia andeha anaraka dokam-barotra anankiray satria fiainantsika tsy maintsy misy mila mitady vola fa tsy vitany hoe milibaliba mandeha manao molamola mampiditra vahiny manoatra fandarana fotsiny ihany satria fiainantsika menakava dia tsy maintsy mila zay vola zay vola atao ina moa zany fa dia amelomantsika fa dia madanakitsika sy indraindray ihany koa nisana barakitsika satria ny akitsika ny vaditsika taloza milibaliba miaraka amin'ny karazana vehivavy satria maheno karazana conseil monsieur Didaroka izay anisany tena voay sita moa zany izy tena izany tsy maintsy alafatra le fiainana veo izany tsy maintsy voatery manatitra andre zanaka zanabaratra isa marana ny fianarana nefa ny atao trano mitsika tsy maintsy mbola mitaliny ny patronatsika rehefa tonga tampifesahany satria nazatsika zarotany zana dia efa oui patron atsika zay mamelona atsika ihany koa alefa tokarino ny tokambarotra. Salama daholo ny dokam-barotra atsika androany dia miaraka amin'ny tapitapy inona natao hoe tapitapy sanda dia application anankiray apetraka anaty telefony fatao izy ina ito application hosorana mo za zao mila andeha fasina fodra masy matetika fa somary miakatra loatra ny sentiment dia atao hoe natoepoko ka na Amérique na Europe na La Réunion na Comore na Canada misy havanay daholo ihany afaka mampifalifaly ahy ianareo amin'ny fandefasana vola isika rehetra samy tia vola daholo sady mahazo bonus 5 € be zao nge raha mampiasa ny code promo Didaroka bonus 5 €.
Way, efa afaka atao anaty findaiko sady le volananga tahaka teo. Tonga tamin'ny alalan'ny Airtel Money sy Orange Money. Merci la famille. Merci Tap Sound. Nareo zany sady mpanao dokam-barotra mpanolotra ny poste-disy. Zay ihany koa ny caméraman, sondman, secrétaire, mpanatra goûté amin'ny mpiasa ato. Zareo manatra goûté anahy ihany. Le tekle sipa zipo kely iny mpiasiny. Eo tsy lolo ny hitako fa olona olona vatana nofo raha tsy afelo. Isa matontolo. Bref, noi fandarana isika monsieur Didarok, zay no hoe la mila le zanam-pandarana ilay teny antony nahatongavanao eto ny olona ahiditra an'ile intervenant zay tsika. Intervenant antsika androany zany dia nividiana tao anatin'ny maro tao anatin'ny reny Facebook reny miaraka amin'ny joary tsika androany joary dia tovolahy anankiray somary manana olana ara-pitiavana dia angataka ny Didarok izy anomana azy ao anatin'izay problème zay nidirany dia izao izy zao lasa tafiditra cambrage ou les tanora zay tonga dia andray anazy tsika zao allô efa avy enao monsieur Joary. Allô fandarana miaraka amin'ny Didarok le ino ty le refianako resany ya fa le mirabantsika rehetrarehetra mpanaraka fandarana aloha. Allô miraba le tafiditro resaka ho an'ny Didarok zany za io zany ny akiziko Sophie ny anarany mipetraka 67 dia mandefa SMS anay izy io zao hoe inona no cause ao anatin'le SMS zay zao no tiako henona aloha mila resaka aminao zany ny akiziko zay zany le olako fa dia miresaka le izany sa hoe niresaka ve mahafaty sa hoe comment le izy zany tena marina tsy hoe le resaka mahafaty fa ato zany tena tsisy bonjour coucou ça va izay matetika fanao tena mandany be gabe mihitsy fa tonga dia direct any amin'le hoe mila miresaka tsika tsoroko aloha fa midobodoboka be ato foko fanontaniana petraka hoe ngato manana fera tsy milamina no mahana tsy enjehana zany tena marina zany nanao ratsy na ianao na tsy nanao ratsy le sipa amin'izao mihitsy zany ndraindray calme tapika eo izy dia ohatra misy mise-à-jour tapika zany ve anaty zanakato doany dia ohatra to dia misy remember be amin'ny zavatra rehetrarehetra hatramin'izay dia iny zany ny atahorako hoe inona indray zany tena dossier nikarohany tao dia hitany tao io zany na dossier efa nidoralahy fa ndraindray nge vehivavy fantatra ihany Didarok ve moa nafenina zany fotoa dia mbola mahita amin'izay tena any amin'ny afina rehetrarehetra any dia zay zany tena natsoka eto zao mila baolana dia laha io zany zao fanontaniana tsotra fotsiny hoe aiza zany laha io amin'izao ora sy fotoana iresantsika zao tena marina zany za io zao tia mibandy akama manao jeu dia fandehody io zany zao fa ohatra tsy milamina ntsony tsy ampy ny concentration rehefa ny aferany tanàna tsy maintsy alamina ny bandy akama to menimenina be dia zay ny tena natsoko zarako ary nahita an'le fandaharana veloma zay manina zay mifosatry kaloloa raha ireo mpanaovana jeu laha surtout la jeu eritreretiko ny jeu ny important misy manandanja be io ary indrindrindrindra ny bandy akama tsy ariana zany tonga dia hoe satria misy cambrage ny tanàna dia hoe tonga dia ariana zay aloha anankiray mipetraka tsara lakale laha dia mipetraka ao amin'ny tanàna ao amin'izay fanaovana jeu ao dia raha la tsaka sy andavany tsara mihitsy reto cause rehetrarehetra ohatany saiko an'la reto ao mandray loha dia lana tonga dia afaka ataony lahy le action zao eo ary ataoko mainiva jeu zany tsy tapahany zany fa ny jeu amin'izao mba misy pose ohatra ny taloha dia mampakoto be anao raha ohatra arapa-jeu zao ary le ataony lahy zany alaila ny telefona ny lahy efa ny tanany lahy zao le telefona zao zavatra soratany lahy tena hoe soratany lahy mot par mot reto zavatra tany saiko reto mila miresaka tsika ary efa elona fotoana nandrasako an'izay natao latin frantsay ça va donner oui c'est longtemps que je demande que des discussions de nous en anglais it's very long time I will to read to you comme ça atao latin teny gasy tsy manino alongama le teny gasy noatra mandamina kokoa alefa lahy amin'ny ankizy lahy io zao dia zao tsika amin'ny teny zao zay fotsiny dia tohizo milamina ny jeu alahy satria hita zava-baovao ela rehefa eo posikiro ta vany olana ta
ka mafesatra famila zay fotsiny tsara be iny a taloha zany zany ny intervention an'ilay joary a andeha indray tsika hiditra ao anatin'ny intervention faharoa satria misy appel faharoa tsika mba tiatsika ho ajerenako hoe manahona sy manahona ny any amin'ilay ankilany zany hoe any amin'ilay sipany joary indray tsika zao ny antso a allo amin'ny fandaharana fianako resako dia mirabana tiana ho fatarina hoe manahona sy manahona toy an'ilay zavatra nataony joary teo iny olana nandefa message an'ilay raha misehako aho hoe mila miresaka izay sisy dia angambany izy efa adiny ray taty aoriana vao namaly anahy dia mivaliany hoe eto tena mila miresaka tokoa iny any zavatra tapakao iny any zavatra tapakao tao aorianan'ilay SMS nalefa ny joary dia du coup zany a ny décision-ako a fa za aloha tsy nanao ratsy a tsisy zavatra tsy nentina ataoko izany mihitsiny aloha fa saiko tsisy manenjika raha ny eritreritro milamina be a fa fotsiny hoe avelako any izy aloha manao jeu miaraka amin'ny namany a dia rehefa tonga eo izy a dia ataoko ohatrany tsy nandefa ininona any tsy nifandefa SMS izy a dia comme si de rien n'était dia on va passer notre Saint-Valentin tranquille en amoureux comme tout début zany hoe aminao zany aleo dina fanina tonja hoe sitina laklosy tena mivaly tokoa ny olana monsieur Didarok tena chapeau enao tena bravo a Sitraka be dia be ny mba hita eto fandarana rehefa fa afaka ataontsika anatra izany ao anareo rehetrarehetra mpifankatia ny tokantrano dia ho anareo tsy manana mpifankatia kosa indray dia mahereza dia mba hitany ny anjara tandrifinareo rehefa ny atandremiana nefa ilay olona tanda anjara tandrifinareo mba hifanentana tsara amin'ny lohanareo sosalareo fa indraindray ianareo rehefa tafiditra lala loatra dia indraindray ianareo indray dia hevitra satria tretran'ilay olona manana an'ilay fotofisainana ohatra ny Didaroko ohatran'izao hoe sendra tanànana kama ohatrany hoe fa soa ihany fa mitambazotra ihany fa raha ianao tena namavadika fa voatona lapoalana ohatra dia zay mamakana fandarantsika makasetraka anao monsieur Didaroko ny vahiny teto sy ny sarany expérience anao mifatantsalazotra Kopénao tsy za tsy manisy sira zay le teneniko hoe 100% io zany rehefa mandeha faminanina tonga dia tanteraka satria grand Didaroko sotra rehetrarehetra tsika rehetra nanaraka ny fandaharana fianako resahako ny resahako teto fianako resahako teto za ndray dia voay s'assume za tsy matahotra cambrage satria tsika mahay mandamo mahay mandrindra ohatr'izay atao ohatrany roky io e indraindray mavesatra be tapaka dia oentiny tsika ohatran'ireny avelo reny indraindray tsika calme fa tsika koa afaka manao solo fa dia izy zany roka totofatsika foana satria law forever en black ok dia makasitraka be dia be nareo nanasa amin'ny manaraka indray a veloma tompoko sotra betsaka anareo nanaraka an'ity fandaran'ity hatramin'ny farany sotra anao ihany koa Didaroko dia somary maina tena mafy be ty azoko ty manaraka indray dia fiainan'olona hafa noresantsika taon'ity fandarana fianako noresana mety anao io mety tsika rehetrarehetra menoma tompoko meno ay za ihany ka moa caméraman mamono caméra